mbola faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'izao fotoana izao manaraka an'ity fandarana miomana eoana amin'Andriamanitra ao ity. Fandarana anambarana antsika an Jesosy. Jesosy ny lalana sy famarinana ary fiainana, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, tsy misy anarana ety ambanin'ny masoandro nomena ny olona azona famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy ihany. Androantsika dia mbola tohizantsika ilay teny izay nomen'ny Tompo antsika tamin'ny heriny. Laharana fa 720 tsika izao. Napetraka ho fanasana sy ho fahazavana ny fiangonan'i Jesosy Kristy. Ary raha toa ka mijoro amin'izay mahafanasana sy fahazavana izay, dia misy vokany be eo amin'ny firenena, misy bokany be eo amin'ny fiarahamonina. Fa ny mampalahelo dia tsy dia hita izay fahazavana izay, tsy dia hita izay hoe fanasana izay, hanika mirongatra ny ratsy, mirongatra ny ratsy ary feno faharatsiana ny tany. Indro ny aizina manarona ny tany, indro ny aizina manarona ny tany, ary ny aizim-pito manarona ny firenena. Fa aminao no mpiasany mazava. Zarentsika izay teny izay fa hanao filazana kely alohan'ny hanohizana azy. Mandritra ny volana Mai sy ny volana Juin amin'ity taona 17 ity dia misy fivoriam-pampianarana, fitoriana ny filazantsara, fivoriam-pifoazana izay ho atao ao amin'ny lycée Zizi Rabearvelo zany, ao amin'ny amfiteatra, isaky ny asabotsy hariva amin'ny 2. Dia manasa antsika tsirairay avy, ianao izay mangetahita fahamarinana, mangetahita ny tenin'Andriamanitra, te halala an Jesosy Kristy ary te hitombo amin'izany tenin'Andriamanitra zany, dia manasa anao ho tonga. Noko fa efa fantatrao za raha manaraka an'izao fitoriana izao ianao, tsy hanangana fiangonana, tsy hanangana fikambanana, tsy hanangana antoko ny antony, fa anao ny olona ho mpianatra. Anao ny olona ho mpianatra. Tsy hitazona antsika ao anaty vata fahamarana, tsy hitazona antsika ao anaty rindrina efatra, fa izara le afo, izara le fahazavana, izara le sira, izara le fiainana, izara le fahamarinana izay manafaka mba hitondrana zany any amin'izay toerana rehetra ametrahan'ny Tompo antsika na aizintsika na aiza, ary hitondra fanafahana sy fiainana ho an'ny olona ihany koa. Zay no anton'ilay fitoriana. Averiko isaky ny asabotsy manomboka amin'ny 2 ora ao amin'ny lycée Zizi Rabearvelo ao amin'ny amfiteatra, mandritra ny volana Mai sy Jiona 17 manomboka amin'ny 2 ora, dia manasa anao ho tonga amin'izany fotoana izany. Fa hiasan'ny Tompo ary hikasika antsika tsirairay avy. Ny lohahevitra dia hoe ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana, ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Dia marobe no lohahevitra hafa, zany hoe ao anatin'izay lohahevitra lehibe zay, dia hiasan'ny Tompo hikasika antsika tsirairay avy. Misaotra antsika tsirairay avy ny amin'ny fampaherezana izay alefantsika amin'ny alalan'ny telefona, alefantsika amin'ny alalan'ny mail. Misaotra antsika tsirairay avy ny amin'ny fitondranam-bavaka, misaotra antsika tsirairay avy ny amin'ny fampaherezana. Isaorana antsika izany fa zava-dehibe, ary dia mampahery sy mitondra antsika am-bavaka ihany koa mba hiandroso ao amin'i Jesosy Kristy. Androantsika dia mbola hitola teny manino Madagasikara, marary Madagasikara, ory Madagasikara, mampalahelo zany. Betsaka no mitondra vahaolana, betsaka no mitondra izay mety hoe anjara birikiny ho amin'ny fampivoarana sy famahana ny olana. Ary aty androany ity koa dia ny vahaolana apetraka amintsika ho antsika tsirairay avy. Tsy misy famonjena raha tsy eo amin'i Jesosy, tsy misy vahaolana raha tsy eo amin'i Jesosy. Jesosy ho iahako fa tsy atoko mpivavahana, Jesosy fa tsy atoko mponoana, Jesosy fa tsy rafidrafi-pivavahana sy fombafomba mpivavahana, Jesosy fa tsy zaho, Jesosy fa tsy pastera na i apôstôly na ny mpaminany na ny izay anarana rehetrarehetra akoatr'izay, fa Jesosy irery ihany. So dia ianao efa zany foana ane, efa fantatra ane zany, fa tena fiainan'i Jesosy lazaiko anao. Ato amin'ny Efesianina vakitsika ozy izy hoe mitsangana, miazava fa tonga ny fahazavanao. Mifoazy ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampazavanao Kristy. Zany zavatra tena hoe tia napetraka amintsika androany. Efesianina 4:12 dia hoy izy hoe mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty dia ampazavanao Kristy. Kristy ampazava anao.
dia mbola tiako iverenana ilay teny tany aloha hoe napetraky ny tompontsika ho fanasana, napetraky ny tompontsika ho fahazavana. Aiza izay fahazavana izay? Aiza izay mahafanasana izay? Napetraky ny tompo ahako ho mpianatra ary hitondra ny famonjena. Tsy tanteraka izay, tsy lafatra izay, tsy izay ny tena hoe zavatra, fa izay fahamarinana nomen'ny tompo anay, izay fahamarinana nanafaka sy nanazava anay sy nanome fiainana ho anay, dia tianay zaraina amintsika ihany koa. Ndao mbola vakiantsika ihany tsy mampaninona hoy ny apôstôly zay hoe tsy mampaninona manome teny averina fa famonjena ao antsika izay. Dia raisitsika hatrany tenin'Andriamanitra, satria tenin'Andriamanitra dia fanasy fiainana. Tenin'Andriamanitra dia mitondra antsika ho amin'ny fahazavana, ary ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny fahazavana. Dia averintsika raisina ilay teny teo aloha, Matthieu 5:5 andininy fa firy, andininy fa 7. Matthieu 5:5 andininy fa 7. Ianareo no fahazavana zao tontolo zao. Ianareo no fanasin'ny tany. Raha ny fanasina ny tonga matsatso, inona indray no asira azy? Tsy misy heriny anaovana na inona intsony izy fa harinany ivelany ka ho itsahan'ny olona. Ianareo no fahazavana zao tontolo zao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra, ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy eo ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka zava eo mason'ny olona, toy izany koa ny fahazavanareo, mba ahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Apetraky ny tompontsika fanasana, fahazavana. Hoy ny tompo hoe raha ohatra ka ny fahazavana atao anaty vata famarana dia tsy manazava ninninona, fa raha toy izy ka apetraka eo fanaovan-jiro dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano. Ary io fahazavana io aoka hazava ozy ny tompo, dia ahitan'ny olona ny asa soa ataonao ka ankalazany an'Andriamanitra. Raha ny kristianina tsirairay avy ene no mijoro ianao any amin'ny asa misy ianao, any amin'ny sehatra misy ianao, raha ianao tompon'andraikitra mijoro miady mandà zay tsy fahamarinana, mandà zay kolikoly, mandà zay resaka sisibola, mandà zay rehetrarehetra laingalainga, raha ianao anie no mijoro dia izay le fahazavana. Ary io fahazavana iny ho hitan'ny olona dia tonga ny olona ankalazan'Andriamanitra. Raha ianao no mijoro satria ianao manana ny fahefana, satria ianao nomena andraikitra, satria ianao nomena toerana, ary mijoro amin'ny maha-kristianina anao, mandà ny kolikoly, mandà ny lainga, mandà ny fitaka, mandà ny tsy fahamarinana rehetra, ka raha mijoro ianao dia tsisy afaka anohatra, tsisy afaka andà, satria ianao tompon'andraikitra, satria ianao nomena andraikitra, satria ianao nomena fahefana, ary tsisy tokony atahoranao ihany koa. Ary indrindra aoka ho fantatrao fa raha kristianina ianao, raha zanak'Andriamanitra ianao, raha nanolo tena ho an'i Jesosy ianao, dia ianao le antsoina hoe fiangonana, manana ny autorité avy any an-danitra, manana ny fahefana, manana ny hery, ary hoy izy hoe na ny vavahady ny fiainatsika raha tsy haresy azy, tsy harombaka azy. Fantaro izay fahamarinana izay. Ary hoy ny voalaza hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahy osy sika, fa nomen'Andriamanitra fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena. Fanahy mahery mandà ny asan'ny maizina, mandà ny asan'ny nofo, mandà ny tsirariny, mandà ny lainga, mandà ny kolikoly, mandà ny risoriso, mandà ny tsy fandriampahalemana, ary fanahy mahery mampitoetra mampijoro ny fahamarinana. Fanahy fitiavana ny fahamarinana, fitiavana ny olona rehetra. Fanahy fahononan-tena, mianina amin'izay ananana, ary tsy tia kely, tsy mangalatra, fa mihevitra ny hafa. Aiza ho aiza ny fiangonana amin'izao fotoana? Ny fiangonana dia tompon'andraikitra eo amin'ny firenena. Fiangonana dia tompon'andraikitra eo amin'ny fiarahamonina. Raha miteny fiangonana ako dia ny tsirairay avy, ny isam-batan'olona, any amin'ny fokotaninao, any amin'ny communenanao, any amin'ny faritra misy ianao, mila mijoro ny fiangonana. Anambarana izy, tsy anambarany antokom-pivavahanao, tsy niatso anao Jesosy anambara antokom-pivavahana, tsy anambarany pasteranao na ny apôstôlinao na mpitondra fivavahanao, tsy niatso anao Jesosy anambarany izany.
tsy hanambara ny tenanao, tsy niatso anao Jesosy hanambara ny tenanao, fa hanambara an Jesosy Kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana, fananganana ny maty sy fiainana, lay mofinaina avy any an-danitra manome fiainana, lay fahazavana zao tontolo zao, lay loharano velona mahafa-po, lay voaloboka tena voaloboka manome fiainana, lay teny tonga nofo ary manome fiainana, lay rano velona mahafa-po, lay alfa sy omega, lay Andriamanitra tokana dia Jesosy Kristy napetraka ianao hanambara zany. Manambara zany ve ianao? Sa ianao sao dia miray tsikombakomba amin'ny ratsy? Sa ianao sao dia miaroaro amin'izao tontolo zao? Sao ianao dia tia izao tontolo zao? Sao ianao dia tsy mijoro amin'ny fahamarinana? Ary rehefa tsy mijoro amin'ny fahamarinana ianao dia ny ratsy ny manjaka. Fa hoy ny voasoratra, aoka hazava eo mason'ny olona tahaka izany ny fahazavanareo, mba ahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany an'Andriamanitra. Raha ianao nge no mijoro dia tsy sahanohatra ny olona, raha ianao nge no mijoro dia tsy sahiteny hafa intsony ny olona. Rehefa mandeha ny mazava, mijiro mazava be, dia miala ny maizina, miala ny kalalao, miala ny le bibikely tsy tia fahazavana rehetra izany, satria mipotra amin'ny mazava. Amin'izao fotoantsika raha maizina no eo dia mipotra daholo ny bibikely sy ny tia maizina rehetra. Mila mijoro ny fiangonana, ary io fahazavana io tsy iza fa Jesosy Kristy. Mila manatona an Jesosy tsika, mila manaiky an Jesosy tsika, mila mandray azy tsika, ary apetraka ilay tenin'Andriamanitra hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao. Tsy isan-kalahady vao mazava, tsy isan-kasabotsy vao mazava, fa alatsinainy ka hatramin'ny alatsinainy dia manana an'ilay fahazavana ao anaty. Tia fahamarinana, tia fiainana, tia tenin'Andriamanitra, tia izay rehetrarehetra rariny sy itsiny. Fa amin'izao fotoana eto amin'ny firenena dia lasa ny maizina no manjaka, lasa ny tsara tsita, lasa ny tsara lazaina fa ratsy ary ny ratsy lazaina fa tsara. Loza miatra amin'ny firenena. Manentana antsika fiangonana, mampirisika antsika fiangonana, mampirisika antsika pastera, tsika tompon'andraikitra ao amin'ny fiangonana, ivereno ny tenin'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Marka zavatra ara-fototra mihitsy ny lazaiko antsika hoe mandehana dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ampianatra ny olona ny antsony Jesosy antsika, ampianatra ny olona ny Jesosy, inona ny sitrapon'Andriamanitra, inona ny tiany Jesosy atao, inona ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Ampianatra ny olona isika ary ametraka ilay sitrapon'Andriamanitra, fa tsy ny sitrapontsika, tsy ny eritreritsika, tsy ny hevitsika, tsy hanao fanangonam-bola ny fivavahana ary fangejana olona ao anaty rindrina efatra ilay vata famarana, fa hitondra fanafahana ho an'ny olona, hitondra fanafahana ho an'ny olona. Tsy hanao fitadiavam-bola ny fivavahana, tsy haka volan'olona, tsy angeja olona amin'ny lalàna, tsy haka fananan'olona, ary tsy hamatotra olona sy angeja olona ao anaty vata fahamarana, fa hitondra fiainana ho an'ny olona, hitondra fanafahana ho an'ny olona, hitondra famonjena ho an'ny olona, ary hanompo amin'ny fanetreteny. Averiko ihany zay. Tsy atoko-pivavahana no toriana, tsy fombafomba mpivavahana no zaraina, tsy tantara no tantaraina, tantaram-piangonana, tsy resaka fampianarana hebreo sy ny fampianarana teny grika, tsy resaka fahaizana amin'ny teny, fa le fiainana mihitsy dia Jesosy Kristy. Mampalahelo nge ny fiangonana amin'izao fotoana dia matory epistily nasoratana ho an'ny fiangonana. Ao anatin'ny epistily nefa tsika dia mahita hoe mifoazy ianao izay matory, mitsangana amin'ny maty dia ampahazavanao Kristy. Ao anatin'ny Baiboly dia milaza hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao. Any amin'ny Apokalipsy dia miteny mihitsy Jesosy amin'ny fiangonana hoe matimaty ianao, alohan'ny vavaka ianao raha matimaty, ilaozany hery ianao, manana anary novelona ianao kanefa maty ihany, mibeba ianao, raha tsy zany hanala amin'ny fanaovan-jironao, hiala aminao, hiala amin'ny fitoerana, ho alohan'ny vavaka ianao. Fotoana zao ny fiangonana mila mibebaka, fiangonana mihitsy ozy zay milaza azy ho kristianina, zay milaza azy ho manana an Jesosy. Ivereno ny tenin'Andriamanitra. Sao tsika miray tsikombakomba amin'le ratsy, sao tsika manaiky anjakan'le ratsy. Averiko be da be nge ny zavatra tsy araka ny tenin'Andriamanitra zay mibahana ao amin'ny fiangonantsika ao, mibahana amin'ny zavatra ataontsika ao, izay ataoko hoe tsy manome voninahitra ny tompo, ary tsy Jesosy ny lohany, ary tsy mitondra fiainana ho an'ny olona. Lazaiko tamin'le fandaharana teo aloha teo, Jesosy Kristy nanorina ny fiangonana, dia nanorina ny fiangonana eo ambon'ilay vatolampy, ary rehefa ambony vatolampy zany dia mitondra fahazavana, mitondra fiainana, ary rehefa mitondra fiainana zany dia mazava ho an'ny olona rehetrarehetra. Mifatoka amin'ny tenin'Andriamanitra,
ary miorona amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny iraka napetraky ny tompo ho an'ny fiangonana dia izao fibebahana. Tonga Jaona mpanao batisa dia hoy Jaona mpanao batisa hoe efa akaiky ny fotoana mibebaha ianareo ka minono filazantsara. Tonga Jesosy Kristy, efa tonga teo tao tany Jesosy, mibebaha ianareo ka minono filazantsara. Rehefa nitory teny Petera ao amin'ny asan'ny apôstôly, rehefa teraka ny fiangonana ny asan'ny apôstôly 2 dia nanontany ny olona inona ny tokony nataonay rahalahy, mibebaha ianareo ka minono filazantsara ary aka atao batisa mba ho famelana ny elokareo. Ny filazantsara izay toriana dia ny fibebahana, fialana amin'ny ratsy, fandaozana ny ratsy ary fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra ny ato anatin'ny Baiboly dia mametraka hoe aoka ho masina ianareo tahaka ny fahamasinany ray nareo izay any an-danitra, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy ahita ny tompo. Ilay fahamasinana mila iaina ny fiangonana, fa raha tsy miaina ao anatin'ny fahamasinana ny fiangonana ho itsahan'ny olona ary ina ny ivelany tonga matsatso, tsisy heriny anaovana azy na inona intsony. Dinio ray aman-dreny mpitandrina, dinio ny ianao izay milaza ho mpitondra fivavahana, evanjelistra izay mpitondra fivavahana rehetra, inona ny asa izay atao ao amin'ny trano fivavahana izay ataonao, inona no asa, inona ny zavatra mibahana, inona ny maka toerana ao amin'ny fanompona sy ao amin'ny toerana izay ataoko hoe fiangonana. Fa be da be ny zavatra mila isoronao, mitondra fanovana ny tenin'Andriamanitra ary tahaka ny sabatra roa lela, mampisaraka ny tonona sy ny tsoka, mampisaraka ny aina sy ny fanahy. Teneniko ampitiavana amintsika tsirairay avy, tsy natsony ny tenin'Andriamanitra tsika ary ny fiangonana tsy natsona anao an'izany hoe fetin'ny taranaka izany. Inona izany fetin'ny taranaka izany? Tsy nahita an'izany tsika atao anaty Baiboly nataon'ny ny fiangonana izay natsangana, ry Petera, ry Jakoba, ry Jaona, ry Paoly. Tsy nifatoka tamin'izany izy ary tsy nandany andro tamin'izany, satria tsy izay ny antson'ny tompo. Ambadika izay nge akana vola, anaovana ezaka fanorenana, akana zavatra maro isan-karazany. Fa ao anatin'izay fotoana izay tsy lasa le anarana taranaka ny lazaina ary fanindrahindrana taranaka, fa tsy mitory ny fibebahana, tsy mitory ny Jesosy Kristy. Mila ialana izany. Manarak'izay tsy niantso koa ny tompo antsika amin'ny resaka jobily na lehilahin'Andriamanitra na vehivavin'Andriamanitra, fa 20 taona, fa 40 taona. Tsy mahita an'izany tsika ao amin'ny fanekena vaovao, tsy mahita an'izany tsika ao anatin'ny fiangonana izay natsangana Jesosy Kristy. Tsy nifatoka tamin'ny apôstôly, tsy nifatoka tamin'ny mpitondra fivavahana, tsy nifatoka tamin'izay rehetrarehetra nitondra hafatra ny tenin'Andriamanitra, ary nataony tsy ho zavatra mihitsy ny aina, izay le lazain'i Paoly, ataoko tsy ho zavatra ny aiko, mikely aina ako, afitako ny asa izay napetraky ny tompo. Tsy nisy mihitsy tao ka natao jobily ireo noho ny fitoriana izay nataony, noho ny fitandremantany amin'ny toerana anankiray nandritra ny taona zao. Olona va no ilana fity sa Andriamanitra? Ny tena ve no derahina sy andray valipity? Any an-danitra ny valipity ary tsy dradradradraina sy tenenina izany. La ny andro amin'izany ny fiangonana, amin'izany hoe jobily zany, amin'izany hoe fankalazana fety maro isan-karazana zany. Tsy ato anaty Baiboly izany raha mijerytsika. Ndao sika iondrika mihitsy dia hiary hipetraka, fa tsy ara-Baiboly izany ary tsy misy zavatra mipetraka. Mety hiteny ianao hoe tsy fahotanana izany, tsy hitako izay olana amin'izany. F'izao la ny androtsika ny amin'izany. Ny olona efa miazakazaka makany ekady, ny olona efa miazakazaka any fahaveresana, ny fanolana n'olona efa be da be, ny risorisa efa be da be, ny fitsaram-bahoaka ataon'ny tsirairay avy tsy miandry mpitondra fanjakana efa be da be. Tsika mbola variana manao jobily, tsika mbola variana manao fety, tsika mbola variana manao anniversaire na mpanompon'Andriamanitra, fety na mpanompon'Andriamanitra. Tsy misy an'izany koa ato. Jesosy ara tsy nankalaza ny anniversaire mihitsy teto tany, na indray mandeha ary. Raha ny ilainy izany mipetraka tato. I Petera, Jaona, Jakoba, Paoly, izay rehetrarehetra ataoko hoe andry teo amin'ny fiangonana, tsy nisy mihitsy tao hoe nisy fotoana ka nanao anniversaire amin'ny Petera, na anniversaire amin'ny Paoly, na anniversaire amin'ny Jakoba, na anniversaire amin'ny Jesosy Kristy. Tsy nilainy izany ary tsy zava-dehibe.
satria mandany andro mandany fotoana ary akavola foana ao anatin'izay rehetra zay tsy mifantoka amin'ny olombelona ny fiangonana tsy mifantoka amin'ny mitondra fivavahana ny fiangonana fa tokony hifantoka amin'ny Jesosy Kristy ary zara fiainana ho an'ny olombelona ny tena fivavahana madio hoy ny voasoratra ao amin'ny Jakoba dia ny mamaky ny kamboty sy ny mpitondra tena ary miaro ny tena tsy ho azo mipetipetana amin'ny fahalitoana sy ny zavatra zao tontolo zao ivereno ny filazantsara ny fiangonana akoatr'izay tsy natsona koa ny fiangonana ary resaka anao famalifaliana ankira fotsiny anao resaka gala evangelika firahirana fampifalifaliana ao anatiny tsisy firesahana fibebahana tsisy firesahana tahotra an'Andriamanitra tsisy firesahana fahamasinana tsisy fidenonsena fahotana sy tsy fahamarinana fa mandrotsirotsy amin'ny alalan'ny hira tsy niatsona mazany ny fiangonana fa natsona hitory ny fibebahana hitory an' Jesosy Kristy hitory ny famonjena ampahany amin'ny zavatra tokony ho zaraina ny zareko tamintsika teo tapitra ny lera fa zay le tokony ho fanasina tokony ho fahazavana tokony hitoetra amin'izany tsika zay ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra ary tsy maintsy nambarako zay satria napetraka Jesosy atao anatiko mba hitondra fiainana ho anao zany zay rehetra manatsofina hoe eto miaino aoka izy iaino zay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana ary ho mpankatoa ny tenitsika azotsika fiainana ho an' Jesosy ny dera ny aza voninahitra amen